Fala miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandaharana izao izahay. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany eny anazava sy tondra fahatakarana amin'ny saintsika amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay hoentina amintsika eto androany. Manomboka androany tsika dia hijery indray ny lesona mikasika ny Trompetra Fito, tomboka se fito ary lovia fito. Anisan'ny mandrafitra ny bokin'ny APOKALYPSY ny Trompetra Fito sy ny tomboka se fito ary ny lovia fito. Misy milaza hoe tsy tokony ampianarina ny olon-drehetra zany fa makarary-ndobe fa tsy marina zany. Tena zava-dehibe mihitsy ny ahalalana an'ireo ary anazava azy amin'ny fomba tsotra mba hahazahoanao azy tsy akarary ny lohanao araky ny fomba fitenin'ny olona azy. Zava-dehibe hoy ny ahalalantsika an'izany satria sady ahafantarantsika hoe aiza ho aiza ny misy atsika zao no manampy amin'ny fahalalantsika koa hoe inona avy ary zany ireo zavatra andrasantsika amin'ny zavatra ho avy mba hiambenantsika, mba tsy handalo fotsiny amintsika eo anoloana amin'ny tsy fahalalana ireo faminaniana izay efa nampahafantarin'ny tompo atsika. Misy trompetra fito tsofina ary any an-danitra ka ny anjely fito no mitsoka azy. Isaky ny trompetra ray tsofina dia misy loza miraraka ety ambonin'ny tany, ary eo amin'ny trompetra fahafito Jesosy Kristy ny tonga izay trompetra farany. Misy trompetra fito izay any an-danitra tsofiny ny anjely fito, ka isaky ny mitsoka trompetra ny anjely ray dia misy loza mitranga ety ambonin'ny tany. Mazava ho azy fa tsy hitan'ny masontsika na renin'ny sofintsika izany trompetra maneno zany, fa zava-miseho any an-danitra any zany. Fa ny hitan'ny masontsika dia ny loza izay mitranga ety ambonin'ny tany rehefa maneno any an-danitra zany trompetra zany. Fa misy koa ny atao hoe tomboka se izay vahana any an-danitra. Fito ihany koa ny isany, ka ny zanak'ondry indray ny mama azy. Iza moa ny zanak'ondry? Jesosy Kristy ny zanak'ondry. Isaky ny mama tomboka se indray Jesosy dia misy tantara lavabe manomboka ety ambonin'ny tany ary tsy mefara raha tsy amin'ny fiaviany izany. Ary ny fahatelo dia misy lovia fito koa ny isany izay araraka ety ambonin'ny tany indray io, ka mbola ny anjely koa no mandraraka azy amin'ny tany izay fahatezeran'Andriamanitra io. Dia mazava ho azy fa loza miraraka amin'ny tany koa zany io izay araraka ny anjely. Ndao fehezintsika vetivety ary izay voalaza aloha hatreto. Misy trompetra fito zany tsofin'ny anjely fito any an-danitra. Isaky mitsoka trompetra ny anjely ray dia misy loza miraraka ety ambonin'ny tany. Misy tomboka se fito koa vahan'i Jesosy Kristy, ka isaky ny mamatomboka se ray Jesosy dia misy tantara lavabe manomboka ety ambonin'ny tany. Ary farany dia misy lovia fito araraka ety ambonin'ny tany. Ny anjely koa no mandraraka azy, ka isaky ny mandraraka lovia ny anjely dia misy loza mitranga ety ambonin'ny tany izay fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona. Tsy mila mitadidy zavatra betsaka akory ianao fa ho asehonay amin'ny kisary io foana izay tianay lazaina dia ho azonao amin'ny farany hoe aiza ho aiza amin'ireo trompetra sy ny tomboka se ary ny lovia ireo no misy atsika amin'izao fotoana izao. Ny trompetra ary aloha no jerentsika androany izay mbola averintsika foana fa misy anjely fito mitsoka ny trompetra fito, ka isaky ny anjely ray mitsoka dia misy loza mitranga ety ambonin'ny tany ho isika teo. Ny trompetra voalohany ary dia ao amin'ny APOKALYPSY toko 7:7. Ary ny voalohany nitsoka dia nisy avandra sy afo miaroaro ra, ka niraraka tamin'ny tany izany, ary may ny ampahatelo ny tany, ary may ny ampahatelo ny hazo, ary may koa ny ahi-maitso rehetra. Zay no filazany an'ilay trompetra voalohany. Ndao fantaritsika ary aloha hoe inona io zava-mitranga io. Ny apôstôly Jaona aloha dia nalefa nentina tamin'ny fanana ka ty amin'ny androntsika, ty amin'ny andro farany ety, mba hanoratana izay zava-mitranga izay tian'ny tompo soratany. Nosoratany antsika ty amin'ny andro farany ny teny sy ny famantarana mba ahalalantsika ny zava-mitranga, mba hiomanantsika sy hambenantsika alohan'ny fiaviany. Dia mazava ho azy fa tsy mbola nahita basy sy tafondro ny apôstôly Jaona. Dia tsy fantany zany satria tsy mbola nisy tamin'ny androny zany, fa nentina tamin'ny fanata ty amin'ny andro farany izy dia napahitana ka dia nanoratra ny zavatra hitany, fa dia nisoratany araka ny zava-nisy ny ainany tamin'ny androny ny nanehoany an'izany. Ka raha nahita bomba nilatsaka tamin'ny avion izy ohatra
dia avandra milatsaka no ilazany azy. Ny zavatra nampahitana ny Jauna teto dia ny ady lehibe voalohany. Ny firaraka ny bala ny arma automatika izay miendrika avandra miraraka amin'ny tany no fahitany azy. Ny teny hoe avandra miaroaro raha dia entina milaza ny raha ny olona maty tamin'ny ady lehibe voalohany io izay miisa 8 tapitrisa mahery. Tsy mbola nisy ady nahafaty olona mihoatra ny 1 tapitrisa talohan'ny ady lehibe voalohany. Zany nahatonga ny fiantsoana azy hoe ady lehibe ty ady lehibe voalohany ty hoe grande guerre. Ny teny hoe mainy ampahatelon'ny tany sy ny azo ary ny ahi-maitso rehetra dia maneho ny fomba fiady tamin'ny ady lehibe voalohany io izay nahitana ny politika ny terre brûlée. Nianatra an'izany tsika tany amin'ny kilasy ambaratonga faharoa tany. Zany dia politika mandoro izay tany rehetra andalovana rehefa misy ady mba tsy hahafahan'ny fahavalo mivelona eo intsony rehefa vita ny ady, satria mainy ahi-maitso rehetra dia tsy misy vokatra ho an'ny fahavalo tsony eo amin'ny tany. Ny trompetra voalohany zany dia nitsofony ny anjely voalohany tamin'ny taona 470 ady lehibe voalohany izay naharitra 5 taona ny ady hatramin'ny 770. 8 tapitrisa mahery be izao no maty tao anatin'ny 5 taona monja. Izay ny trompetra voalohany, ady lehibe voalohany. Raha ny ady lehibe voalohany ary ny trompetra voalohany dia afaka mieritreritsika hoe ny ady lehibe faharoa ve zany ny trompetra faharoa, dia tena zany tokoa noho izy. Raha vakitsika zany dia ao amin'ny APOKALYPSY 4:5 sy 7 hoe ary ny anjely faharoa nitsoka dia nisy totendrombohatra lehibe mirehatra afo natsipy tany an-dranomasina ary tonga rany ampahatelon'ny ranomasina ary maty ny ampahatelon'ny zava-mananaina tao an-dranomasina ary rava ny ampahatelon'ny sampo. Milaza ny ady lehibe faharoa io izay teny an-dranomasina ny tena nisy ny ady ihany koa ankoatra ny tety an-tanety. Izay nahatonga n'le teny teo hoe maty ny zava-mananaina tao an-dranomasina. Nitondra loza mbola tsy nisy toy zany hatramin'izay teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona zany, satria 50 ka hatramin'ny 90 tapitrisa nisan'ny olona maty tamin'ny ady lehibe faharoa io. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpandinika dia ny sambo rehetra nampiasaina tamin'ny ady lehibe io dia miisa 7,000 sy 1 hetsy ary ny sambo potika kosa dia miisa 4,3 alina. Zany hoe tena ampahatelo ny totalin'ny sambo rehetra mihitsy tokoa ny rava arak'ilay teny teo hoe arava ny ampahatelo ny sambo. Ny teny hoe nisy totendrombohatra lehibe mirehatra afo natsipy tany an-dranomasina indray dia milaza ny bomba atomika napoaka tao Hiroshima sy Nagasaki tamin'ny ady lehibe faharoa io ihany. Napoaka teny amoron-dranomasina zany tamin'izany izay niendrika tendrombohatra lehibe mirehatra afo tokoa ny fipoakany. Izay no fahitan'ny apôstôly Jauna azy, araka ny lazaintsika teo hoe tsy mbola nahita izay bomba nukleary izy tamin'ny androny, fa dia nisoratany araka ny zavatra misy sy ny zavatra fantany zany teo amin'ny androny ainany. Tendrombohatra lehibe mirehitra afo natsipy tany an-dranomasina hoy izy, izay no lazany azy. Dia tena tsy mahagaga tokoa raha vao soratra ao amin'ny bokin'ny APOKALYPSY ny bomba nukleary voalohany izay natoraka tamin'ny zanak'olombelona, ary tsy mahagaga toy izany koa raha ny ady anisan'ny lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona izay nahafatesana 50 tapitrisa ka hatramin'ny 80 tapitrisa no voasoratra ao amin'ny baibolinao. Naneno teo ny trompetra faharoa izay nitsofina tamin'ny 5:37 ka hatramin'ny 5:7 tonga teto ambonin'ny tany zany loza be zany izay naharitra 7 taona teo. Trompetra fahatelo tsika zao. APOKALYPSY 4:10 sy 11. Ary ny anjely fahatelo nitsoka dia nisy kintana lehibe mirehatra afo toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra, latsaka tamin'ny ampahatelon'ny ony sy amin'ny loharano zany, ary ny anaran'ilay kintana dia atao hoe zava-mangidy. Dia tonga mangidy ny ampahatelon'ny rano ary maro ny olona ny matin'ny rano satria efa nangidy izany. Ny teny fanalahidy eto dia ny hoe zava-mangidy, izay midika amin'ny teny dikateny frantsay hoe absinthe. Tchernobyl linky amin'ny teny rosianina. Ny absinthe dia zava-maniry misy an'ny Rosia ao a Tchernobyl. Ampiasaina amin'ny fitsaboana izy ary antsoina hoe Tchernobyl, Tcherny mainty ny dikany satria rehefa mihinana n'io zava-maniry fitsaboana io zareo dia lasa mainty ny lelany.
Ny tanànany Pripyat tao a Tchernobyl ny Rosia ny tena mahaliana antsika eto satria taony nisehoan'ny zava-nitranga momba nyity Trompetra Fito ty. Tamin'ny 9 aprily 1927 tamin'ny ray Ora Maraina dia nisy siantifika rosianina izay miandraikitra ny tobo nukleary tao a Tchernobyl. Nisy ny fanandramana nataony tamin'izany izay nitera-doza be satria nahatonga fipoahana lehibe tao amin'ny tobo io. Zava-doza no nitranga tao amin'ny tobo nukleary io satria niakatra hatrany amin'ny 1.5 kilometatra teny amin'ny abakabaka ny ahavon'ny fipoahana sy ny afo sy ny setroka izay setroka nukleary. Tsy tsapan'ireo olona ireo teo fa tena vavolombelon'ny loza nukleary lehibe teto amin'ny tantarany zanak'olombelona izy. Amin'ny mahatobo nukleary azy dia 10 avoeny noho ny fipoahana bomba nukleary tao a Hiroshima sy Nagasaki, ny fiparitahan'ny radioactivité tao a Pripyat Tchernobyl. Tonga daholo ny mpamonjy vona hamono ny afo, pompier, fa ny tsy fantany dia fanaova tsoniny fahafatesany nahatongavan'izy ireo teo satria niady tamin'ny afo nukleary izy. Izay olona sisa velona nanatrika an'io fipoahana io dia mbola nitondra takaitra mandrakandroany. Nalevina daholo ny fitaovana rehetra nampiasaina mba tsy hiparitahan'ny radioactivité. Ny fiaran'ny mpamonjy vona ny tarihana sy nalevina tamin'ny bulldozer. Avy eo ny bulldozer ireo indray dia nakana bulldozer hafa mba andevina azy koa satria vonto ny radioactivité hatrany hatrany. Tapitra nalevina daholo ny fitaovana rehetra nampiasaina tamin'izany, na fiara na helikoptera sy ny sisa. Na dia izany aza nefa dia tsy azo ny ainana intsony mandrakandroany ny tanànany Pripyat fa lasa ville fantôme izany hatramin'izao. Pripyat izay manana mponina 4 alina tamin'izany ary ny akamaroan'ny mpiasa tao amin'ny tobo nukleary io dia mponina ao Pripyat avokoa. Tsy azo iainana intsony ny tanàna satria feno radioactivité daholo ny zavatra rehetra, ka na dia ny fananan'ny olona ara dia ny laozana tampoka fotsiny. Ankehitriny dia ny biby sisa no afaka mandehandeha ao. Ny zavatra nitranga manaraka dia rehefa nananika ny 1.5 kilometatra teny amin'ny abakabaka ny fiparitahan'ny rahona nukleary dia nitsofony ny rivotra ireny ka tonga lavitra hatrany Suède, namakivaky any Italia sy Alemana ary tonga hatrany Angletera, izany hoe niparitaka hatrany Eropa mihitsy. Tsy fantatra mazava aloha na nisy ifandraisany amin'ny orana ve ny fisian'ny radioactivité teny amin'ny rahona, fa dia avy tsy nitsahatra nandritra ny 5 andro ny orana tao Eropa ray manontolo tamin'izany. Nisy nucléide atao hoe cesium 137 niparitaka tamin'ireo firenena izay niavian'ny oran'ireo ka niparitaka tamin'ny faritra maro ary namono olona maro. Nisy toerana maro ao Eropa izay tsy afaka mikarana intsony mandritra ny 100 taona mahery vokatra izany. Ny renirano izay niparitahan'ireo nucléide cesium 137 ireo dia nanjary tsy azo sotroina intsony satria lasa radioactif. Ka ny cesium 137 rehefa tonga ao anatin'ny olona dia na mahafaty azy na hitondrany takaitra maharitra ho mamiadana tiroïda satria 30 taona ny cesium 137 vao mety ho levina raha kely indrindra. Vokatra izany dia maro ny matin'ny rano. Raha totaly dia eo amin'ny 5,4 alina sy ray etsy no isan'ny maty rehetra ary 2 tapitrisa ny totalin'ny olona nitondra takaitra tamin'ny fipoahana sy ny fiparitahan'ny radioactivité nucléide cesium 137. Hoy ny teny teo hoe dia tonga mangidy ny ampahatelon'ny rano ary maro ny olona ny matin'ny rano satria efa nangidy izany. Tamin'ny 9 aprily 1927 izany no naneno Trompetra Fito. Raha mamaky baiboly ukrainiana isika dia izao ny voasoratra ao amin'ny APOKALYPSY 7:10 hoe nisy kintana lehibe mirehatra tao hoe Tchernobyl latsaka avy tany an-danitra. Trompetra fahaefatra indray tsika izao ao amin'ny APOKALYPSY 7:12 no misy azy. Ary ny anjely fahaefatra nitsoka dia nasiana ny ampahatelon'ny masoandro sy ny ampahatelon'ny volana ary ny ampahatelon'ny kintana rehetra mba ho maizina ny ampahatelony ka tsy hazava ny ampahatelon'ny andro mba ho toy izany koa ny alina. Somary sarosarotra zavaina izy ity satria resaka fizika kokoa. Izay no maha omniscient an'Andriamanitra, ambonin'ny siansa rehetra izy, fa ho ezahantsika hazavaina araka izay mahatsotra azy azahoana ho azy.
inona ny dikany hoe nasina ny ampahatelon'ny masoandro mba ho maizina. Rehefa mijery dikateny maro amin'ny baiboly tsika dia nofoanana ny ampahatelon'ny andro. Tiana lazainy eto dia ny hoe noafoezina ny andro ray. Tamin'ny fotoana io zany dia nanafoy ny andro Andriamanitra. Misy teny mifandraika amin'izany ao amin'ny Matio 4:20 andininy 2:20 koa milaza hoe zay ao amin'ny fahoriana lehibe. Ary raha tsy efa noafoezina izany andro zany dia tsy nisy nofonovonjena fa noho ny olom-boafidy dia noafoezina izany andro zany. Teto amin'ity trompetra faefatra ity zany dia nanafoy ny andro Andriamanitra ary mbola ho ataony indray zany ao anatin'ny 3 taona sy tapany farany amin'ny fahoriana lehibe alohan'ny fiaviany. Oviana ary Andriamanitra no nanafoy ny andro amin'ity trompetra faefatra ity. Tsy tsapantsika teo amin'ny fiainantsika andavanandro izy io satria araky ny théorie de la relativité any Einstein dia manao hoe E égale mc carré dia mifanindran-dalana sy mifanaraka relatif fa ny hafanganam-pandesa ny fotoana. Zany hoe raha noafoezina ny andro ray dia mandeha mafy mifanaraka amin'izany koa ny olona nefa tsy mahatsapa an'izany akory izy. Zany hoe ohatran'ireny vidéo alefa aingana be ireny zany tsika raha jerena amin'ny masom-panahan'Andriamanitra ny fandehan'ny olona rehefa tena afoeziny ny fotoana lasa mandeha aingana be ny vitesy. Isika tokoa ve tsy mahatsapa fa ohatran'ny mandeha aingana be ny fandehan'ny fotoana taty aoriana taty ka nahatonga antsika amin'ny teny hoe mandeha aingana be zany fiainan'izany ankehitriny satria manomboka manafoy ny fotoana Andriamanitra. Ny azo lazaina dia teo anelanela ny trompetra fahatelo 770 sy ny trompetra fahadimy zay 770 zay mijerevantsika rehefa avy eo io fotoana io. Ary ny mpandinika ny andro farany dia milaza fa nanomboka tamin'ny fianjeran'ny rindrina mur de la honte manasaraka ny Allemagne zany trompetra faefatra zany, ny fianjeran'ny mur de Berlin satria nanomboka teo ny fanapahan-kevitrireo mondialiste amin'ny fehan'ity zao tontolo zao ty. Niazakazaka nanomboka nanatanteraka ny planiny anangana ny gouvernement mondial dia nanomboka nafoezin'Andriamanitra ny fotoana satria manatona ny fiaviany. Tsy manam-potoana be loatra tsika nazavana azy noho ny fotoana voafetra fa mino aho fa azonao ihany ny tiana lazaina amin'izany. Trompetra fahadimy tsika izao. APOKALYPSY 7 andininy voalohany sy ny faharoa. Ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra nilatsaka tamin'ny tany ary nomena ilay anjely ny fanalahidin'ny lavaka tsy hitanono. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Tamin'ny 1:770 ny filohan'ny Irak Saddam Hussein tamin'izany dia nanam-pikasana anafika sy ankehitriny any Koweït satria nanam-pikasana merina ny nataon'ny Nebokadnezara izy tamin'ny namitehany any Jerosalema sy nanababony any Israely tamin'ny 500 talohan'ny Kristy. Naniry mafy ny tovy an'ny Nebokadnezara i Saddam Hussein mba anapotika any Jerosalema indray ary ho tonga matanjaka indrindra ao amin'ny Moyen-Orient. Nitambatra ny Amerikanina sy ny firenena mikambana rehefa naheno an'izany ka nandefa tafika, nanafika sy nandaroka bomba ny Saddam Hussein tao Koweït. Nandeha teo ny guerre du Golfe fa raha matadidy tsara tsika. Tsy manaiky ny ala moramora tamin'izao anefa Saddam Hussein fa napoka ny daholo ny lavaka fitrandrahana solika miisa 700 mahery. Ka rehefa nirehatra ireo dia nanjary tahaka ny lavaka lafaoro lehibe nidonaka nanenika ny abakabaka sy ny atmosfera nandritra ny 3 volana tsy niato tao amin'ny Moyen-Orient ray manontolo ka tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka rehetra araky ny voalazan'ny soratra masina teo hoe ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy tamin'ny lafaoro lehibe ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Rafitra tao anatin'izany setroka izany ny ady atao hoe guerre du Golfe 1:770. Dia hoy ny andininy fahatelo hoe ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakamin'ny tany ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maimboka tamin'ny tany
tonga dia eo amin'ny andininy fahafito tsika ny mamaky avy eo. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly voaomana ho enti miady, ary tamin'ny lohany misy satroboninahitra toy ny volamena, ary tamin'ny tavany tahaka ny tavan'olona. Andininy fahavalo. Ary nanamboly tahaka ny volom-behivavy izy, ary nifiny tahaka ny an'ny liona, ary manam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vizy, ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy entin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady. Ny zavatra hitan'ny apôstôly Jaona teto akoatra ny setroka dia ny ady izay ny fanaovan'ny Amerikanina niaraka tamin'ny firenena mikambana sy ny tafika Saddam Hussein. Averina foana fa tsy niaina tamin'izao androntsika izao Jaona ka dia nosoratany tamin'ny fomba nahitany azy sy ny fahalalany azy fotsiny ny zavatra hitany. Inona ny mety hitan'ny Jaona ho ianao? Tsy nahalala fiaramanidina na angidim-by, helikoptera izy, fa toy ny valala teto ny lazany azy satria izay ny fahitany azy. Ka tsy tahaka ny valala tokoa ve ny fijerinao an'izao satria izao ny fitaovam-piadiana nampiasaina tamin'izany. Tamin'ny lohany nisy satroboninahitra toy ny volamena, ary nanamboly toy ny volom-behivavy izy. Nifiny tahaka ny an'ny liona, ny tavany tahaka ny tavan'olona, nanam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vizy, ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy entin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady. Ao amin'ny andininy faraika ambin'ny folo dia hoy ny teny hoe, ary manana ny anjeliny lavaka tsy hitanono mpanjakany izy. Ny anarany amin'ny teny hebreo dia abadona, fa amin'ny teny grika kosa dia apoliona no anarany. Ny anarana hoe Saddam Hussein tokoa dia midika hoe destructeur, ary ny antsonany Saddam Hussein tamin'ny androny dia Saddam le destructeur Hussein. Ny dikany amin'ny teny hebreo dia abadona, ary amin'ny teny grika tokoa dia apoliona. Rehefa mamaky an'io toko sy andininy ray manontolo io ianao dia misy andininy vitsivitsy tsy mbola nazavaina teo aloha fa hojerentsika miandalana ny erinany ny anazavana azy, fa hatreto aloha dia azo lazaina fa ny guerre du Golfe tokoa, ny trompetra fahadimy. Hatreotsika izao efa naneno ary efa mety ny lalovantsika tamin'ny tsy fahalalana daholo ireo trompetra dimy voalohany ireo, fa miandry ny trompetra fahaenina sika izao. Efa hitantsika teto foana fa ny ady lehibe fahatelo ny trompetra fahaenina. APOKALYPSY toko fahasivy andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary ny anjely fahaenina nitsoka dia nahare feo avy tamin'ny tandroko ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra, nanao tamin'ny anjely fahaenina izay nanana ny trompetra hoe, vao ny anjely efatra izay mifatotra ny eufrata-hony lehibe, dia nivahana ny anjely efatra izay voaomana ao amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafato ny hampahatelo ny olona. Ary nisan'ny miaramila tsoavaly dia 2 alinalina na harenisany aho. Miresaka ady lehibe ny soratra masina eto ary hahafato ny hampahatelo ny olona io ady io isika tany aloha satria 4 miliara zao nisan'ny olona ety ambonin'ny tany. Orofaingo 9 miliara eo zany no faty amin'io ady io izay ao anatin'ny ora vitsy monja ho ny soratra masina teo. Tsy misy fitaovam-piadiana eto ambonin'ny tany ahavita hahafaty olona maro be toy izany amin'ny fotoana vitsy toy izany raha tsy fitaovam-piadiana nukleary ary ao amin'ny on'ny eufrata na ao amin'ny Moyen-Orient ny havian'izany ady izany ho ny teny teo. Efa hitantsika fa tena efa mangotragotraka be mihitsy ny on'ny eufrata iny amin'izao fotoana izao amin'ny ady maro mifamaofao mitady hiteraka ady lehibe, fa miandry an'izay pitika afo hipoahany fotsiny tsika izao. Eo zany izao ny fotoana misy antsika izao raha ny trompetra ny resahana, miandry ny trompetra fahaenina isika. Tamin'ny tsofana ny trompetra voalohany, ady lehibe voalohany dia 9 tapitrisany maty, nandritra ny ady lehibe 5 taona. Natsangana tamin'izany ny Société des Nations na ny SDN mba hanakana ny ady, mba tsy hisy ady hahafaty olona be toy izany tsony. Fa tsy nahavita ninina zany SDN natsangana izany, fa hitantsika fa tonga ihany ny ady lehibe faharoa, 50 ka hatramin'ny 80 tapitrisa be izao no maty nandritra ny 7 taona trompetra faharoa io. Natsangana indray ny ONU na ny firenena mikambana mba tsy hisy ady lehibe toy izany tsony hamono olona tahaka izany. Fa malahelo amlaza aminao fa tsy maintsy hipoaka ny ady lehibe fahatelo satria voasoratra zany ao anatin'ny baibolitsika. Io izy io efa akaiky manangasanga io trompetra fahaenina
tsy maintsy ho avy zany ry havana satria raha vao soratra mialoka efa tanteraka ny trompetra 5 voalohany de io vao soratra io ka tsy maintsy ho tanteraka ihany ko ny trompetra 9 satria ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka na iza ino na iza tsy ino ary 2 miliara no faty amin'ny ora vitsomonja azo antoka fa ikikika fandripalemana indray zao tontolo zao ka inona indray no atsangana ho ianao ty zao tontolo zao ty zao efa atao reraka ny krizy ateraky ny aretina sy ny confinement minjera daholo zao ny toe-karena rehetra de alay fisary an-tsaina hoe iampy an'io fipoahana lehibe nucléaire io koa tsy isy rano sotroina fa ho feno atome nucléaire indray zao tontolo zao mihitsy tsy isy anykoanina de inona am'izay no atsangana hoe ateo aminao teo ny gouvernement mondial lay fanjaka amin'ny antikristy no atsangana tsy isy raharano fiandrianam-pireneny ntsony ny olona fa hitsangana lay antikristy ary hitondra 3 taona sy tapany izy alohany atongavan'i Jesosy Kristy izay atao hoe 3 taona sy tapany fahoriana lehibe fa horavany Jesosy amin'ny fiaviany be voninahitra ho Aramageddona zany rehetra zany de ny fitsofana ny trompetra fahafito adiny Aramageddona fiaviany Jesosy Kristy ao amin'ny APOKALYPSY 2:15 izany fiaviany Jesosy Kristy zany manao hoe ary ny anjely fahafito nitsoka de nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo zao de efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay ary tezitra ny firenena maro milaza ny firenena rehetra ho tezitra io ka hiady amin'ny Israely ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-pitiany mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary zay matahotra ny anaranao na kely na lehibe ary mba hanimbanao zay manimba ny tany io trompetra fahafito io ihany izay lazaina hoe trompetra farany ihany lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:15 sy ny 2:10 izay manao hoe indro zava-miafina no ambarako aminareo hiteny zavatra sekre amintsika zany ny apôstôly Paoly eto fa ino tsara tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny raim-pimaso rehefa maneno ny trompetra farany io lay trompetra fahafito fiaviany Jesosy Kristy ao Aramageddona de hovany sika rehetra fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hitsangana tsy holontsony ary sika hovany de mbola io trompetra fahafito na trompetra farany io ihany lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesaloniana 1:4 andininy 9 sy ny 17 hoe fa ny tenan'ny tompo no idina avy any an-danitra amin'ny fetsona sy ny feon'arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka zany de isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny apakapaka milaza ny baiboly eto fa rehefa tonga io trompetra fahafito zay trompetra farany io zay fiaviany Jesosy Kristy ao Aramageddona de isy fotoana hitsarana ny maty ho ny teny teo hoe ny maty hitsangana tsy holontsony io no ao amin'ilay Korintianina teo de ny teny anankiray hoe ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha io indray no lazainy tao amin'le Tesaloniana fitsarana ny maty zany ny dikany de isy fitsarana aloha zany ho an'ny olona rehetra maty hatramin'izay na izy na izy zay maty tao amin'ny tompo de hitsena azy eny amin'ny abakabaka fa ireo maty tsy tao amin'ny tompo kosa zany de mazava ho azy fa tsy hitsangana aloha fa mbola mijanona any amin'izay misy azy any aloha izy de misy koa fizarana valim-pity ho an'ny velona ka mbola mitoetra ny teny hoe velona ka mbola mitoetra de ao amin'ny baiboly tika teny grika izy mitika hoe paralipo survivre en péril ny dik zany amin'ny teny malagasy hoe andalo fahoriana kanefa de mbola havita aritra sy mbola mitoetra izy mandra-piavin'ny tompo de azo valim-pity izy satria fizarana valim-pity ho azy io fotoana io zasy anao zay hitsena azy eny amin'ny abakabaka io ary isika hovana hoy ilay Korintianina teo isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny abakabaka hitsenan'ny tompo eny amin'ny abakabaka ondray le Tesaloniana teo valim-pity ho an'izay velona ka mbola mitoetra zany isy fitsanana ny maty zany amin'ny trompetra fahafito io ary isy valim-pity ho an'ny velona zay niatrika fahoriana ka mbola mitoetra
Hitantsika amin'izany fa ny trompetra fafito dia fiavian' Jesosy Kristy ao Ara-magedona zay sady fitsarana ny maty no fanomezana valopity ho an'izay velona mbola mitoetra. Zava-dehibe ny fahalalantsika n'ireo trompetra fito ireo ry havana, famantarana lehibe tondro zotra ho antsika zany amin'ny fiaviany. Mety ny lalovantsika tamin'ny tsy fahalalana ho an'izany fa ankehitriny dia tokony ampiomana anao fa tena efa ho avy Jesosy Kristy, na iza vonina na iza tsy vonina. Misy teny teo hoe izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Inona no atao hoe maty ao amin'ny Kristy? Mbola ny filazantsara ihany ny resahana amin'izany ry havana, satria ny atao hoe ao amin'ny Jesosy Kristy dia ireo izay nandray ny filazantsara marina. Hoy ny Jaona voalohany 2:2-5 hoe izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ny alalana zany fa ao amin'ny Jesosy dia mandeha tahak'izay nandehanany. Ahoana ny nandehanan'i Jesosy Kristy? Maty izy dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty araka ny filazantsara zay torian'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany 5:10, andininy voalohany sy ny faharoa hoe tsy maintsy raisitsika sy orenantsika ary tanantsika tsara mandra-pahatonga an'izany. Olona iteny hoe ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriako taminareo sy raisinareo sady orenanareo, zay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriako taminareo raha tsy niny foana ianareo. Ny filazantsara zany dia tsy maintsy orenantsika sy tanantsika tsara satria io no amonjenantsika. Inona moa ny filazantsara? Ny andininy 7 ny mamaly azy hoe Kristy maty noho ny fahotantsika, isika kosa mandray sy miorina an'izany amin'ny fibebahana dia ny fialana amin'ny fahotantsika. Atao koa hoe maty amin'ny ota ny filaza azy, dia nalevina Kristy 3 andro tao am-pasana, isika koa mandevina ny otantsika amin'ny batisa amin'ny rano be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa avy mibebaka mba ho famelana ny helontsika, ary mandray sy miorina ny fitsanganany amin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masinantsika mba hanamasinana sy hanome hery antsika. Tsy mijanona eo amin'ny fibebahana sy ny batisa ny rano be satria Jesosy Kristy tsy nijanona tao am-pasana fa nitsangana izy. Izay ny mahafilazantsara azy, fa raha nijanona tao izy dia nijanona ho filazana manjo zany. Izany no atao hoe mandray ny filazantsara, ateraky ny rano sy ny fanahy ho Jesosy ao amin'ny Jaona 2:5. Olona iteny hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano zany dia ny batisany rano be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao aorianany fibebahana, ary ny ateraky ny fanahy dia ny mandray ny batisany fanahy masina miaraka amin'ny porofo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, satria misy refiny foana ho isika tany aloha ny famonjen'Andriamanitra. Efa hitantsika tany aloha foana zany. Hoy ny asan'ny apôstôly 2:7-30 mameana zany rehetrarehetra zany hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Izany no atao hoe mandray ny filazantsara ao amin'i Jesosy Kristy. Hoy ny Efesianina 1:7 hoe ao aminy koa ianareo, ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Tena ho avy Jesosy Kristy ary sambatritsika miaina amin'izao vanim-potoana ka tokony fiaviany izao, ary sambatra ianao nampahalalana an'izany famantarana rehetra zany sy ny lalana tsy maintsy andehananao mba ho tonga soamantsara eny amin'ny rahon'ny lanitra hitsena ny tompontsika. Hoy ny Tesaloniana 2:7-5 hoe raha iseho Jesosy tompo avy any an-danitra amba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy tompontsika. Hitanao fa zava-dehibe ny fandraisana ny filazantsara. Aza vela isy anakana anao tsy handray an'izany filazantsara famonjena lehibe zany, ary aza vela isy anakana anao koa tsy aheny ny toy an'ny fandaharana. Izay ny fotoanantsika androany, samy ho tahiny Jesosy Kristy isika rehetra.